Efa inefatra izao ny teo anivon'ny fokontany no efa nandoro ireo fako izay nampitarainy ireo mponina ao amin'ny fokontany ny Tsararano ambony hoy ny se fokontany. Azo lazaina fa mandrora amin'ny tsy lahiny ihany anefa ireo mponina ho hiatrany izy amin'ny fanarian'izy ireo fako eo. Ny vahoaka dia mandrora amin'ny tsy lahiny. Efa inefatra ny fokontany nanadio sy nandoro ny fako. Teny efa lasa madio be. Ny zava-doza dia ny mponina ao amin'ny doany ihany no manary fako manakana ny lalana miditra ao amindreo. Satria ireo mpanary fako avy any ivelany dia efa voasakana anay avokoa. Nanamafy hatrany ny se fokontany fa efa nisy tokoa ny fampilazana teny anivon'ny commune. Saingy noho ny fisian'ny olona iray izay mivarotra eo amin'ny lalana io no nambaran'izy ireo fa tsy ahafahana mampiditra fiarabe ka manala ireo fako ireo ho hiatrany ny se fokontany. Nanao fitarainana zahay nalefa any amin'ny talehan'ny asa sy fanadiovana ao commune. Tonga tany tokoa ilay izy ary nijery teo toerany zareo. Fony mbola ny gouverneur antsika no mera teo dia ny gouverneur efa niteo mijery an'io teo toerany teo. Misy mpivarotra anankiray nefa izay mpivarotra mokary isa-maraina. Io mpivarotra io dia tsy mety miala eo. Efa tenenina ny commune, lalana ny commune io fa tsy lalana ny fokontany. Ny commune tokony halala an'ilay mpivarotra io nefa ny commune dia tsy afaka ny commune ny mpivarotra io mampagaga anay. Ary io no lazain'ny commune fa sakana tsy ahafahana manala ny mpivarotra io, ny manala ny fako azafady. Avy amin'io ramatoa mivarotra mokary io zany no tsy ahafahan'ny commune manala ny fako io. Isika vahoaka misy amanjatony aman'ivondreo dia vehivavy anankiray mivarotra mokary nanakana ny fahadiovana antsika. Mampagaga ihany tokoa ny ataon'ny commune fa dia tsy fantatra intsony fa ny vavanay efa reraka, ny tananay efa reraka manoratra raha mahakasika ny fako fa dia akinina aminareo vahoaka ilay izy hoe io vehivavy anankiray izay manaka-ndalana io tsy ahafahan'ny commune manala ny fako io tompoko. Raha tsy evina dia naneo fitarainana ireo mponina mipetraka manodidina itoerana eo amin'ny vavahady hiditra ny doany ao Tsararano ambony io ny amin'ny fisian'ny fako izay efa hiditra ny amin'ny toeram-ponenan'izy ireo ka atahorana hitondra aretina.